Anao an'ity vidéo ty androany a hitondra fanazavana kely ny amin'ny fomba fijeriko ny toetra rà misy ao Madagasikara, ary androany mety hiova kely tsy taky mahazatra fa sady resaka politika ny resaka fivavahana satria mifandray ireo zavatra ireo. Malitsika dia samy naheno ny fanambarana nataon'ny colonel Patrick mikasika ny mpianatra, ny syndika, ny tafika izay samy voafitaka ozy izy ary niantso an'ireo mba hihetsika sy hijoro amin'izay izy. Zaho moa tamin'ny volana vitsivitsy netombohany izao fitondrana izao dia efa miteny hoe ataon'ny olona tampifamafana tongotra fotsiny anie anareo na ZNZ na Y na X sy ireo syndika rehetra niarantolona tamin'izany voaporofo izy zao tena famafana tongotra mihitsy ary fandaniana andro fotsiny dia le nanatitra CV sy ny karazany nefa tadidio ary tiako fantatrareo fa ny olona voatendry minisitra zany dia misy vola loha ao, misy vola takina ao, tsy mandehandeha foana akory reny hoe daiany mandray an'ny minisitra manao fifampiresahana amin'ny minisitra, misy vola miliara loha ao dia zay mavema loha betsaka no lasa minisitra. Zay aloha aoko takatry ny sainareo anareo le zandry kely le mba nananana-tena hoe satria tamin'ny voalohany tsy nisy zany fa ny tamin'ity faharoa ty dia miverina taka amin'ny fomba fanao mampanao taloha efa nisy an'izany efa tamin'ny andro Rajaonary Mampianina, tamin'ny andro Rajoelina sy nisy an'izany foana. Zay ny amin'iny ny resaka syndika moa dia tsotra be hoe ianareo raha mbola samy manao tolona mitsitokotoko amin'ny ataonareo amin'ny fitadiavana fanoloana minisitra, fanoloana talesy ny karazany dia tsy mijery afa-tsy ny tombotsoan'ny tsirairay avy aminareo nareo fa tsy tombontsoa iombonana fa mitadidio fa ny tombontsoa iombonana rehefa maresy dia azo azy ny tombotsoan'ny tsirairay avy. Ka dia zay no antso alefako anareo syndika. Ny tafika moa zay lazaiko mandrakariva hoe vatolampy fa vatolampy tsy miteny dia angere zany vorona ataontsika reto zany zao ny vorona mangeringery aminareo fotsiny satria ny antony maro anisy nareo no manohatra n'ity fitondrany ity fa mangina satria hoe discipline militaire fifampifehezana sy ny karazany. Lasa la 23 promotion 23 daholy ireo mitondra anareo amin'izao fotoana izao reo, dia aiza zany ny promotion talohan'ny 23 dia aiza ny promotion taorian'ny 23 fa zay aloha ny zava-misy dia mangina daholo nareo. Hitodika manokana amin'ny anareo tafika zany ny tiako tenenina androany dia anao fanambarana, anao idevoalie kely ampamoaka kely amin'izao fotoana izao. Zay ny fandraisan'le resaka fivavahana rehefa kelikely eo. Tadidio tsara fa nisy fotoana Nga Mikael io nisy fotoana izy chef de service ny ressources humaines tao amin'ny état-major, ary tamin'izany fotoana zany izy tena nanapatra fahefana mihitsy tamin'ny resaka re-engagement na miaramila io. Fa tamin'izany moa izy ndraitsika ombakomba tamin'ny chef d'état-major tamin'izany ty général Beny tononoko ny anarana fa tsy olany zany dia ry manao signature sur feuille blanche fotsiny dia Nga Mikael mametaka an'izay anarana ty ny apetraka ao. Fa tadidio tsara mihitsy fa tamin'izany million no nitakina tamin'ny olona zay te ho re-engagé. Maro tamin'ireo olona tamin'izany no niteny izay nandoa 25, izay nandoa 30 millions, izay nandoa an'izao. Ary rehefa nisy fotoana amin'izay araka hoe mivoaka ny fefy amin'izay le feo satria tsy mipetraka ho azy teo hoe hay ve ty namany ity ka tena mitaky vola corruption filazan'izany. Mpiandry izy mpiandry fa corruption filazan'izany dia nandeha katy Paris izy, nakaty Paris mihitsy izy tamin'izay. Iza no nitsena azy taty Paris? Colonel Patrick no nandray azy amin'ny mampinamana satria nitsoaka rehefa nisy ny afera zay zavatra zany saika nipoaka tao Madagasikara dia nitsoaka nakaty izy dia Colonel Patrick ambany anitra sy nandray azy. Io ny zava-misy ankehitriny mivadika izy ankehitriny le olona nanavitra azy ny tiany vonona amin'izao fotoana izao. Navoakako zany scoop zany mba ahafantaranareo iza moa ty olona miseho mpivavaka mitondra anareo ty.
fa tompony zany atao hoe corruption izy tao amin'ny etamajoro ny tafika zany. Dia zay ny am'le izy todika aminao ary nga chef d'état-major ankehitriny. Za moa tamin'ny voalohany dia niteny hoe ahoana moa zany ty vazaha be ty no apetraka ho chef d'état-major, misy zavatra tiana tongavana aveo tonga ampanekena ny gasy hoe vazaha ny asiana mitondra anareo, dia betsaka no niteny hoe gasy io zao io. Za am'izao fotoan'izao mbola manana fanahina hoe tonga ho azy ve le hoe olona manana endrika vazaha napetraka ho chef d'état-major, sa misy zavatra tiana hiatraika psychologiquement amin'ny vahoaka sy ny tafika hoe ampanekena hoe vazaha foana mbola manjaka ao Madagasikara. Todika aminao ary monsieur général Piculas, raha tena malagasy ianao raha tianao porofona malagasy ianao dia tokony tsy ekenao zao zavatra misy zao. Dia anjaranao mandresy lahatra anay izay manana hoe tsy gasy ianao, satria ny anaranao aloha tsy misy na dia anarana gasy anankiray ary. Fantatro fa hoe mahay miteny gasy ianao, mahay hoe avy any amin'ny faritra ndrefana sy ny karazany iny, fa tsy manapirofo zany fa gasy ianao. Fa ny ahafahanao manapirofo an'izany dia ny fijoroanao miaro amin'ny malagasy zay. Ka dia zay ny afatra petrako aminao hoe mba tsy petrahany anay hoe mpiray tsikombakomba ianao amin'ity fitondrano ity sy amin'izao fanapotriana amin'ny malagasy zao dia raisiny andraiky tao. Efa nanao anjo colonel Patrick fa mafisiko le anjo raisiny andraiky tao. Todika amin'izay ary any amin'ny resaka ekonomika, satria misy zava-doza iseho ao Madagasikara. Amin'izao fotoan'izao dia nanafatra vary amanetsy ny taonina maro ny karana. Ny karana fa za tsy miteny fitondrana ny karana, mba tonga ny vidim-bary hidina amotehana ireo mpamboly vary sy mpamokatra vary any amin'ny faritra loatra sy ny any amin'ny faritra Mavoisy sopotro Madagasikara. Satria ny antony ezahana vidiana ambany dia ambany ny vidim-bokatra any amin'ireny mpamokatra ireny, fa rehefa azo dia amidy amin'ny vidiny lafo dia lafo, vonona kolaka, satria reto vary zay nampidirin'ny karana reto dia sady vary tsy nandoavana hetra fa miditra body fotsiny ao Madagasikara. Rariny izy ireo zany raha afaka mivarotra amin'ny vidiny mora. Dia isika malagasy moa le tsy mijery afa-tsy ny tendry ny orintsika dia nidina ny vidim-bary. Tadidio fa io situation passagère fotsiny io, fa rehefa maty amin'izay famikaram-bary ao Madagasikara dia hiakatra tsy ho takatra ny vidim-bolanareo tsony ny vidim-bary io. Tadidio zay. Ary izay mahatonga nanonteny anareo tany aloha tany anteny hoe tadidio fa na ny hanina hoaninareo ara dia ny karana no ife azy. Efa nanomboka eo amin'izay io plan io, fa rehefa ny vary zay foto-tsakafotsika no mahatonga ny karana amin'izay ny ife azy dia tsy hitako tsony izay maha-malagasy atsika, tsy hitako tsony izay ilavana antsika zany, fa izay tsika voandevo arabaky teny ka hatrany amin'ny hanina sy zavatra ny rano sy ny jiro sy zay fomba iainantsika rehetrarehetra dia ny karana daholo amin'izay no iantoka sy amatitra azy an'izany, amatitra an'izany rehetrarehetra zany. Tadidio tsara fa izay ny antony nandroana an'ilay ministra Botakely iny, na dia nanao démenti ary satria matahotra ny ainy, fa zao ny zavatra nisy izy nanao SOS tany amin'ny communauté internationale izy hoe arovy fa dia daviny reto ho eliminena. Satria inona ny antony, efa niteneniko teto zany, noterena izy hividy groupe avy tany amin'ny karana, mba fa hoe soi-disant zany hoe misy an'le délestage io dia misy solution hoe groupe avy any amin'ny karana, nefa ny tanjony dayata amin'izany fotoana zany dia tsotra be, hividy groupe ny karana amin'ny vidiny lafo dia lafo, fa après le délestage tsy foana akory fa ny vola mihodina dia atehatra amin'le groupe ny karana amin'izay ny fiainan'ny gasy dia izay tiany ny karana anaovana azy. Zany hoe fa anazy ny essence, ny gasoil mpandehanana ny groupe anazy, dia mbola anazy ny groupe, dika izay anazy tanteraka ny jirama. Zay no nahatonga ny fanalana azy, fa tsy marina fa hoe nanao démenti dia tsy marina zany, fa zay ny zavatra misy. Tiako tenenina aminareo ary dia hoe ity fitondrana ity dia fitondrana tsy misy fahaizana sy fahalalana, olona corrompu ny mpitondra, olona fa ngiadra sy ny karazany, olona efa tsy mazava tamin'ny fiarahamonina, fa mbola ireo baika ao ambadika io dia daya. Dia teny aminareo hoe inona moa zany daya zany,
ny gestionnaire no miteny izy olona de PDG zao sady PDG tsy manana société tsy manana orinasany tsy mampiasa olona tsy nahita fianarana, olona tsy manana diplôma tsy nianatra io fa makarana azy de ny afetrifetrena amin'ny arabola tadidio fa ny karana zany eny akavitsiana ny diplôme fa ny diplôman'ireo de mifiraisaka iny mifanampy foany reo tsy miraraha zay mamalagasy anao sy ny kolotsainao sy mifahaizanao zany reo fa ny azy vola ihany ny vola no mamaritra ny fiainany de zay izy ny mpanelanelana sy mpandray volan'ny karana zay mahatonga azy lasa manana hery be ao amin'ny fitondrana malagasy amin'izao fotoana izao. Izy ny mampandohalika Andry Mikael sy ry Faniry Sosiny rehetrarehetra reo milelaka aminy daholo reo ry Siteny milelaka aminy daholo reo. Tiako tenenina hoe rehefa ny olona tsy manam-pahaizana ny lelafinao ina moa firenena vanina amin'izany. Zay mbola iverenako aminareo tafika hoe efa nalainy Siteny baraky nareo hoe tsy mahatoky anareo izy de naleo ny naka garde du corps russe. Tena ohatrany hoe fandemetsainan izany reo olona de maro zao de tena nseho indray hoe nanafatra tanky zavatra efa tsy miasa ntsony any amin'ny Russia any tsisy mila n'izany tanky zany ntsony ny olona amin'izao. Nefa nireo fatifatim-by reny nalefa atao de irehariana hoe iaro iza ny arovanao fa iady iary amin'izy ianao iza ny firenena nafika anao ao. Tadidio fa raha amin'izao situation zao amin'izao situation ana feno corruption natrehan'ny tafika zao fa na Komoro raha anafika amin'ny Madagasikara ravy Madagasikara za miteny anareo an'izany fa raha tsy miova toe-tsainy reo tafika reo ho ravitsika zay fotsiny. Itodika kely amin'ny resaka piko kely any le resaka ekonomika teo resaka volamena. Maninona no miroborobo be amin'izay ara ny fanondranana volamena satria maninona menimenina reo mpamokatra mpitrandraka volamena ny faritra Maivatanana amin'izao fotoana izao fa vidina mora be hony ny vokatra zareo satria teren'ny karana amin'izao fotoana izao ivarotra n'izany amin'izy ireo zany reo mpamokatra de lasa nidina be vidiny izay mahatonga izy lasa miroborobo be ny volamena ny karana sarday asa sy teny sy ny karazany zay hoentina amin'ny jet privé aondrana any a Dubai sy any hoentina mandala amin'ny Mozambika sy ny karazany de apetraka eto amin'ny fanontaniana ho Inga Babakoto zay DG any ACM ahoana moa tsy ahitany lahany reny jet privé reny elany any olona DG any ACM régulateur ny resaka fikarakarana ny fifamezivezena amin'ny abakabaka de tsy hitany lavy hoe misy jet privé mandeha mivoaka isanandro mibata de volamena fahare-pirenena de tsy hitany lavy zany. Zay le teneniko anao reny ny olona reny olon'olom-pony reny olona sandosandoka fotsiny ny agent d'escale lasa DG ana société ngeda be miaro ny fiandrianam-pirenena fa mbola ho avy ny fanontaniana rehefa kelikely eo tsisy hafamaina zany eo moa zay le teneniko aminareo. Resaka fivavahana kely ary ndresahako teo ny amin'ny Mikael mampiandry azy fa tadidio fa Nga Mikael lefa mpiandry ny varotra mifanahany tamin'ny devoly ary ny fandrebirebena fotsiny amin'izay le mpiandry izy izao fa efa mazava ny lalana ny zora ny aiza nisy mpiandry angalatra Rolex angalatra ka fiaran'olona sy hoe andeha hivarotra volamena aiza nisy fiandry anao an'izany. Tsy Andriamanitra anao fa baraka amin'izany aoka izy ho tonga saina fa tadidio tsara fa fiainana mandalo fa ny lalana andehanana efa mazava fa efa mivarotra mifanahany tamin'ny Satana izy de mazava be ny lalany fa hitodika amin'ireo mpitondra fivavahana sandoka tena marikoriko mieritreritra azy tena tonoko le anaram-pivavahana vaony oloko hoe izy ndray koa tia mamalova ohatra ny fitafina mpivarotena ny andeha hitoriana teny iry mahamenatra reo olona za tsy reny olona reny no meko tsiny fa ianareo olona zay manaiky anaraka an'ireny olona reny aiza moa le firenena no androsiko olon'olom-pony ohatrany reny mamety fetsy anareo milaza mampanantena fitahina sinina aminareo de lasinareo miroboka zavatra farazay mahamenatra ine zany olona ohatrany reny ve mitaky vola aminareo olona tsisy stratégie tsisy ininona fa amin'ny anaran'i Jesosy de manomeza zay io avereny ny rakitra reo fa tsy nety le nataonareo tefa kely loatra de intikorinandra fa miazakazaka mandoa rakitra. Tena tsoroko aminareo fa ny teny soratra masina mihitsy milaza fa reny ambodiny nitafody zanak'ondry nefa natao hinana ny zanak'ondry tadidio zany ary mpamina ny santoko reny efa fatany lalana lehany fa any amin'ny elo fa ianareo zay manaraka an'ireny mamaky baiboly de ho hitanareo tsara fa reny no mitarika anareo any amin'ny fahaverezana reny no mitarika anareo any amin'le vavahady mikodana be satria inona de inona ny amin'ny tany anareo fitiavam-bola fitiava-karena fitiavam-pahefana de lasany anaty antsa anareo lasany anaty lavaka miaraka aminy aveko tsara
izy efa fantatra fa ndeha ho any amin'ny afobe, fa ianareo koa mbola hiaraka andeha any amin'ny afobe iaraka aminy tadidio zay dia hovorotaky ny andevina likinareo ety ambonin'ny taninareo dia voafetsifetsy fa ny an-danitra ary efa tonga ny fialanareo tsy azo lanitra kory fa hitrenanareo any amin'ny afobe ny satana. Ka dia zay mahatonga anahaka iteny eo ry vahoaka malagasy atonga vasaina amin'izay fa ny fahantrantsika eny eo mahatonga fahantrantsika ara-tsainy sy ara-materialy mahatonga an'ireo olona rehetrarehetra reo olon'olom-poana sy tsy vaninareo mametrifetsy atsika. Zay za raha miteny an'izany eto dia miteny anareo satria adidiko manafatra an'izany anareo. Zaho telo vaveriko tsara mihitsy tsy voatery hanao an'izao. Za tsy manana tanjona ninninina, za tsy manana fikasana na hoe latsaka président, tsy manana, za tsy olana amiko na izy aty na tsy tia tsy aferako zany, fa manana didy fotsiny miaranareo mpiray-tanindrazana amiko. Nizaniza nompa tsy aferako, tsy ataoko zay teneny lisany hoe tsy olana amiko, mbola miaina tsara no lavitra no lisany fa anjarako no miteny mba tonga atsika ho tonga saina hoe raha mbola tokony hisy zany vahoaka malagasy zany zao dia mila miteny. Zay ihany no afatra petrako androany fa dia mampahery atsika rehetrarehetra amin'izao zavatra miseho, fa mangidy zao zavatra miseho zao. Ary tadidio tsara fa ny loza Madagasikara amin'izao tsy loza folo tsony, efa mihoatra ny folo. Dikan'izay mbola mihoatra lavitra no nahazo ny Egyptianina no miseho Madagasikara. Zay fa mahereza daholo Madagasikara any malagasy.